manolotra anao izao fandaharana olo-pirenena izao indray ny CENI hitondra ny anjara birikiny amin'ny fanentanana sy ny fanabeazana maha-olombanona ao anatin'ny tontolon'ny fifidianana. Manasanao ary, andao hiaraka aminay hatramin'ny farany. Ny boky izany ka olo-pirenena vanona izay navoaka ny Ministeran'ny Fanabeazam-pirenena dia manome izao famaritana manaraka izao. Ny olo-pirenena dia izay afaka mandray anjara amin'ny fiainana politika, izany hoe mizaka ny zoam-pirenena, manana sora-pahaterahana, feno 70 taona katroka, manana kara-panondro, afaka mifidy, afaka mirotsaka hofidiana, manana zo samihafa. Ponina ao amin'ny Repoblika, anisan'ny tompony fiandrianam-pirenena izany hoe loharanon'ny fahefana izay ampindraminy ny olom-boafidy amin'ny alalan'ny fifidianana. Ny olombanona kosa dia izay manana toe-tsaina amam-pitondran-tena mendrika eo amin'ny tenany manokana, mendrika eo amin'ny fiarahamonina isan-tokony ary mendrika eo amin'ny firenena. Manoloana ny resabe sy ny ady-hevitra samihafa mikasika ny maha-olo-pirenena sy ny maha-olo-mponoana dia mampatsiahy antsika momba ireo rehetra ireo ny CENI androany. Isan'ireo fototra amin'ny antom-pisian'ny CENI mantsy ny fampisitrahana ny zo sy ny fampanefana ny adidy maha-olo-pirenena, ary izay tena manandrify ny CENI dia ny adidy maha-olo-pirenena mpifidy. Arahantsika ato anatin'ireto rakitsary ireto ny hevitry ny olo-pirenena izay mamaly ny fanontaniana hoe sakana amin'ny maha-olo-pirenena mpifidy ve ny finoana. Tsy hitako izay tokony hampisalasala hoe anakana amin'ny resaka finoana tsy hifidianana satria tsisy tokony hoe tokony hasakana anazy amin'izany fa tokony fidy ohatran'ny olona rehetra manana ny zony izy. Anatina fokontany raha sendra hoe tsy voasoratra ny anarana dia afaka miakatra any amin'ny fokontany manoratra anarana satria manana zo fidy ny olona tsirairay avy rehefa manana kara-panondro mihoatra amin'ny 70 taona. Tsy sakana mihitsy ny fandraisana anjara ny fifidianana ny finoana fa ny malagasy rehetra tokony izay tonga taona tokony fidy avokoa na finoan'iny izy na finoan'iny. Taona zany ny vehivavy rehetra na mpiasa izy na mpikarakara tokantrano na mpivarotra be dia be sy ny sisa, taona zany soratra anarany ao amin'ny listin'ny fifidianana fa adidy no mifidy eo anatrehan'ny firenena. Dia anjarany tsirairay avy ny manatona ny birao amin'ny fokontany raha sanatrika mbola tsy nisoratra anarana mitondra kara-panondro. Ny olona rehetra dia olo-pirenena, ka ny olo-pirenena dia manadidy zany handray anjara fiaina amin'ny fiainam-pirenena manontolo, ka amin'izany dia tokony hiezaka ny tsirairay mba handray ny adidiny sy ny andraikitra tandrify azy eo amin'ny firenena manontolo satria tsy misaraka mihitsy ny maha-olo-mponoana sy ny maha-olo-pirenena. Tokony hiezaka ny tsirairay zany hanaja ny mpitondra, hanaja ny firenena, hanaja ny fiandrianam-pirenena satria ny firenentsika dia firenena manana maha-izy azy ary manana ny sata sy ny maha-izy azy eto anivon'izao tontolo izao. Tokony hiezaka ny tsirairay handray anjara amin'ny fifidianana izay olona fa afaka mifidy ka tsy very zo. Toy izao kosa ny fanehoan-kevitry ny filoha-hevitra voalohany eto anivon'ny CENI mikasika izany. Manentana ny olona rehetra tsy hakanavaka na ao anatina finoana inona io na ao anatina fomba fijery sy fikambanana sy firena samihafa manao ahoana io na ara-politika na ara-piarahamonina na ara-pinoana na ataoko hoe ara-poko dia tsy manavaka an'izany mihitsy ny CENI ao anatin'ny fanatotosana ny asany satria tsara ny ampatsahivana antsika fa na ny andininy fahenina ao an-dalam-pandroenana mba tsy ilazana hoe ny eo amin'ny savaranonando na ny lalàna fehizoro mahakasika ny fifidianana na ny lalàna amin'ny fehin'ny CENI akory ary dia samy miresaka avokoa an'izay tsy fanavaka vahan'izay ary samy manome fahalalahana ny olo-pirenena rehetra mba hanapa-kevitra tanteraka amin'ny tokony ataony sy ny tsy tokony ataony mahakasika ny firotsahany eo amin'ny sehatry ny fifidianana manomboka hatrany amin'ny lisitry ny mpifidy eo amin'ny firotsahana ao mpifidy ka hatrany amin'ny fandraisana anjara amin'ny fifidianana rehefa tonga izay fotoana izay. Fomba iray anehoana ny safidy amin'ny alalan'ny latsabato ny fifidianana. Antsoina tanteraka izany olo-pirenena rehetra mananjo hifidy. Ny anendry olona iray na maromaro hisolo tena azy mandritra ny tao-piasana iray no tanjon'ny fifidianana. Marobe ny dingana lalovana no manana ny tena anton'ny fifidianana.
ilay anatanterany olom-pirenena ny Latsabato. Isan'izany ny lalovantsika amin'izao fotoana izao dia ny fandrafetana ny lisitry ny mpifidy. Nisy ilay fanisana mpifidy isa-tokantrano nandritra ny efa-bolana. Ho an'ireo izay mbola tsy voaisa nandritra izany kosa dia mamerina manentana hatrany ny CENI fa mbola mitohy ny fahafahana misoratra anarana ao amin'ny lisitry ny mpifidy hatramin'ny iraika amby 30 Mey ho avy izao. Toy izao ny atao raha isoratra anarana ao amin'ny lisitry ny mpifidy. Manatona ny birao ny fokontany misy ny fonenana ny olom-pirenena, mitondra kara-panondrom-pirenena, manamarina ny mombamomba ny tena izay voasoratra ao amin'ny takelaka fanisana ny mpifidy ary manao siny izany. Mitaky ny dika mitovy amin'ilay takelaka mba ho fanamarinana fa voaisa ho isan'ireo mpifidy ilay olom-pirenena. Mifarana hatreo indray ny fandarantsika androany, manasanao amin'ny fotoana manaraka isaky ny talata sy ny alakamisy amin'ny ora toy izao. Magasitraka ary mandrapitafa tompoko.